Eksodosy toko fa 12. Filazana ny avian'ny loza 10. Fa Jehovah nilaza tamin'i Mosesy hoe: mbola tonga loza iray koa amin'ny Farao sy Egipta aho, ary rehefa afaka izany dia handefanareo hiala aty izy. Ary rehefa handefanareo rehetra izy dia androaka anareo fatratra hiala aty. Koa mitenena amin'ny olona, ary aoka ny lehilahy samy angataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena amin'ny namany avy, ary ny vehivavy amin'ny namany avy koa. Dia nataon'i Jehovah nahita fity teo mason'ny Egiptiana ny olona, ary Mosesy dia lehilahy malaza indrindra teo amin'ny tany Egipta, dia teo imason'ny mpanompon'ny Farao sy teo imason'ny vahoaka. Ary hoy Mosesy: zao nolazain'i Jehovah: rehefa tokony mamatonalina izaho hivoaka ankeo fovoan'i Egipta, dia ho fatiny lahy matoa rehetra eto amin'ny tany Egipta hatramin'ny matoan'ny Farao izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany, ka hatramin'ny matoan'ny ankizivaviny izay ho anilany fikosoam-bary ary ny voalohanteraky ny biby fiompy rehetra. Ary isy fidradradradrana mafy eran'ny tany Egipta rehetra izay tsy mbola nisy tahaka an'izany, sady tsy hisy tahaka izany intsony. Kanefa tsy hisy na dia alika aza hanetsika ny lelany amin'ny zanak'Israely rehetra, na amin'ny olona na amin'ny biby, mba ho fantatrareo ny tsy fampitoviany Jehovah ny Egiptianina sy ny Israely. Ary hidina ho amiko ireo mpanomponao rehetra ireo, dia nkohaka eo anatrehako ka na hoe: mandehany ianao sy ny olona rehetra izay manaraka anao. Ary rehefa afaka izany dia vao handeha aho. Dia niala teo amin'ny Farao tamin'ny fahatezerana mirehitra Mosesy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: tsy hainao nareo Farao, mba hitomboa ny fahagagana izay ataoko eto amin'ny tany Egipta. Ary Mosesy sy Arona nanao ireo fahagagana rehetra ireo teo amin'ny Farao, nefa Jehovah nanamafy ny fon'ny Farao, ka tsy nandefa ny zanak'Israely hiala tamin'ny taniny izy.